Faly miarahaba anao ary sasatra ihany koa mankasitraka anao no mifaly ananao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny loi FDPSika amin'ity herinandro ity moa dia efa fantatsika ihany fa hoe ny finoana ihany no mahavonjy. Ny Romana 10:17 dia milaza fa ny finoana hoy izy no avy amin'ny toriteny, avy amin'ny tenin'i Kristy. Koa tsy diso isika raha manokana fotoana eto isan'andro ka mba hiainona ny teniny. Finoana manao ahoana nefa izany? Alohan'ny hanomboka izany dia andeha isika araka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra, mbola misaotra anao indray izay fa mbola nomenao an'ity fotoana ity indray. Ary raha hiantory-teny eto izay dia haingana izany mba hitratsara ho asanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Finoana manao ahoana nefa izany? Rehefa miresaka izany finoana izany isika dia matetika dia i Abrahama no tonga voalohany ao an-tsain'ny olona maro, Abrahama rain'ny mpino. Fa nahoana moa no nomeny izany anarana izany izy? Ny valiny dia noho ny fahankatoavana an'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika amin'ny bokin'ny Hebreo 1:12 hoe Hebreo 1:12 dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy fa ny finoana izy no nanenken'Andriamanitra ny antsony hiala ny taniny sy ny havany na dia mbola tsy hainaza izay hitondra an'Andriamanitra azy. Andeha ihany koa nge ho jerentsika ao amin'ny Hebreo 1:17 hoe Hebreo 1:17 finoana no nahatanterahany Abrahama ny Isaka, ilay zanan'ilay tokana rehefa nizaha ny toetra izy. Ry namako, izany tantaran'i Abrahama izany dia ahafahantsika ahazoantsika lesona. I Abrahama akoriny dia tsy hoe tsy nanota fa noho ny fahankatoavana an'Andriamanitra no antony safidian'Andriamanitra azy. Rehefa vakiana ny tantara dia i Abrahama dia niteraka ny Isaka, ary Isaka dia niteraka ny Jakôba sy Esau, ary Jakôba no nahazo ny tsodrano avy amin'ny reny mba hitondra ny fianakaviana indray, na koa hoe patriarika. Dia niteraka 12 lahy i Jakôba, ary ireo zanany 12 lahy ireo no natsoina hoe zanak'Israely, ary ireo ihany koa no nikendren'Andriamanitra mba hitondra ny olona indray. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia nitombo ny taranaka. Hita fa nitondra fitahiana ho an'ny hafa tokoa izy ireo sady notahiana manokana. Ny saingy nampalahelo dia nahafoy an'Andriamanitra izy ireo, ary noho izany dia nampiasa ny Eziptian'Andriamanitra mba ahafahan'izy ireo indray ary hiverina aminy indray. Nandritra ny 3,700 taona no nivahiny tany ny Eziptianina, ary taona maro tao anatin'io taona io no nijalian'izy ireo. Rehefa tonga saina hiverina ankatoan'Andriamanitra izy ireo noho ny fijaliana mafy nataon'ny Eziptianina dia nanafaka azy ireo indray Andriamanitra. Ary ny zavatra voalohany nataon'Andriamanitra dia nampianatra azy ireo indray ny didy folo. Tianao ve raha ataoko tsy anjery aminao ny famatinana ny didy folo? Ny didy folo masin'Andriamanitra dia ao amin'ny Exodosy 20:17-7. Exodosy 20:17-7. Didy voalohany, aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Didy faharoa, aza manao sary zavatra voasikotra ho anao, hianteheranao sy hontom-ponao. Didy fahatelo, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Didy fahaefatra, mahatsiarova ny andro sabata, hanamasina azy. Didy fahadimy, manajanona ianao sy ny reninao. Didy fahaenina, aza mamono olona. Didy fahafito, aza mijangajanga. Didy fahavalo, aza mangalatra. Didy fahasivy, aza mety ho vavolombelona mandainga hamelon-kanina manao.
Didy 10 aza mitsiritra ny ananan'ny namanao. Ry namako, marina fa tsy mahavonjy antsika ny fitandremana ny didy 10, saingy araka ny hitantsika seto dia tsy hiakasitran'Andriamanitra ny fandikana ny didiny. Tsy ekeny ny fanaovana tsinontsinona ny teniny satria izany teniny izany no kendren-draha teo ahasoa antsika. Koa noho izany manasa anao mba hiverina amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra feno ary tsy hiala amin'izany fa hitoetra ho zanaka mpankatoa hatrany. Mety tsy hahavita tsipisihana fitandremana ny didiny izany ianao toa ny Abrahama koa, saingy aza adino fa ny finiavana hankatoa vokatry ny fahatokiana an'Andriamanitra sy ny fitiavana azy amin'ny mahampamorona sady mpamonjy azy no tena ilaina aminao. Izao aloha tena vonona hitandrina ny didiny ary anao koa ve vonona? Manasa anao mba hitsangana fa hivavaka ho anao aho. Andriamanitra, mbola misaotra anao indray izay fantatra Andriamanitra fa nanapa-kevitray ary tsy ho vitanay irery izany fa mila ny herinao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.